tanjona mendrika indrindra ho tian'Andriamanitra sy ankasitrahana ary ho tia ny hafa. Izany no dinidinika fohy rahantsika indray izay anasananao mba haritra hatramin'ny farany. Ry mpiara-midinika namana mandeha ny fotoana. Misaoran'Andriamanitra indray tsika fa nomeny izao fotoana manokana izao rehefa tantany tamin'ny alina iny ka tafahona soamantsara indray ka dia atolotra antsika tomboky ny fifampiarabana mba hampihirarintsoa na hatrarantsika izao fotoana izao tonoana mandrakariva ho anao sy ny ankonanao ane ny fiadanan'ny tompo. Andeha atombokantsika amin'ny lalana vavaka izao dinidinika izao. Arainay eo izay ny an-danitra ho amasinina ny anaranao. Misaotranao indray izahay fa tonga amin'ity fotoana sarobidy ity andinianay ny teninao. Misaotrany amin'izao mpiaino izao, misaotrany amin'ny fanolorantenan'izy ireo, ary misaotra noho ny fitantananao ny tsirairay avy. Mpanota tsy mendrika eny anefa izahay ka dia mangataka famelan-keloka aoka mba ho vita fihavanana aminao izahay raha andinika izany teninao izany. Dia ny fanena masina no hitaridalana ny fotoana rehetra raha mpianatra anay ny teninao. Minara Kristina angatanany vavaka. Amen. Ho tian'Andriamanitra sy ankasitrahany ary ho tia ny hafa. Ry mpiara-mianatra namana, noho ny alehiben'ny famondram-pony sy ny fanelanana nataony, noho ny alehiben'ny fitiavan'Andriamanitra dia taddio tsara fa mahita fifalian'Andriamanitra na dia amin'ny fihetsika tsara bitika indrindra izay asetritsika ny fitiavany. Azo isaina ho marina sy ho isan'ny mahalala an'Andriamanitra ny tsirairay avy amintsika amin'ny alala ilay hanimendrika ny ho tiavana sy tanteraka amin'ny fahamarinana. Azo n'Andriamanitra atao ny misaina antsika ho marina sy ho isan'ny mahalala an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Mety metraka fanontaniana ianao manao hoe mety ho isan'izany marina ve izahay ity? Ahoana raha tsy ampy ny fahatsarako? Ahoana raha manany amin'ny tsy fahampian'ny fonoko aho? Mety ho isan'izany azo ny fankasitrahan'Andriamanitra izany ve isika? Indray mandeha dia nisy toe-javatra nitranga amin'ny filazantsarany Marka toko 7 ny valitenin'Andriamanitra ny amin'ilay lehilahy anankiray sy ny hoe ahoana izany finoana tsy ampy, finoana toy inona, toy ny ahoana no ampy. Eo amin'ny andininy Marka toko 7 ka ny andininy fito ambin'ny folo dia izao ny voalazany teny. Ary ny anankiray tamin'ny vahoaka namalaka nanao hoe mpampianatra ô, nentiko ety aminao ny zanako lahy izay azo mpanamoana, ary naiza azahoany azy dia ampinjinjiriny izy ary mandovory dia mikitro nify sady valaka dia valaka. Ary niteny tamin'ny mpianatra ao aho mba hamoaka izany fa tsy hainy. Niteny tamin'ny mpianatra ao aho mba hamoaka izany fa tsy hainy. Tsy nahay namoaka ilay demoni ny mpianatra teto dia very fanantenana ny rehetra. Fa teo Jesosy. Rehefa tonga Jesosy dia nilaza tamin'ilay mpianakaviana. Izao ny voalaza eo amin'ny andininy telo amby roapolo. Andininy faharoa amby roapolo. Ary nazera matetika tao anaty afo sy tao anaty rano izy hamonoany azy. Fa raha mba misy ainao dia mamondrafo aminay ka vonjeo izahay. Olay aram-pianakaviana, raha mba misy ainao re Jesosy dia mba vonjeo. Fa ho Jesosy taminy, hainao hoe ny zavatra rehetra dia hainy miny. Mahafinaritra. Nametraka fanontaniana Jesosy. Hainao hoe dia namaly izy. Ny zavatra rehetra ho Jesosy hainy mpino.
njaratra voka ny tao ariana zay tamin'ny ranomaso no namaliny raindray ny zazalahy manao hoe mino ah vonjeo aho tombo ho afaka amin'ny tsy finoko amin'ny andiny faefatra am'roapolo. Ry mpiara-mianatra namana isany tsy misy ninina azo tsika atao azy anao sitraka amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'ny finoana irery ihany. Zay no voalaza amin'ny Hébreu 1:10. Kanefa tiako ny ampahirinao ekeny Jesosy na dia finoana kely indrindra aza misy eo aminao. Afaka ny mahazo sitraka amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny finoana sy ny fanelany lanana ataon'i Kristy aminao. Averiko ny mandeha. Afaka manantena fankasitrahana amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny finoana sy ny asa ataon'i Kristy ho antsika. Mahafinaritra ilay tantara fa indro Jesosy namaly nanaiky ny fiangaviany ty raim-pianakaviana ty. 9:20 zao mivolaza ilay tantara. Ary rehefa tonga tao an-trano Jesosy dia nanontany azy mangingina mpianany izahay tsy nahavoaka izany. Ary hoy izy taminy, iny karazany tsy mba azo amin'iny afa-tsy amin'ny alalan'ny fivavahana ihany. Dia amin'ny 9:20 fa Jesosy nandray ny tanany ka nanarina azy dia nitsangana izy. Rehefa eo Jesosy voavahan'ny olana rehetra. Rehefa eo Jesosy voavohan'ny zavatsarotra maro samihafa eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ry mpiara-mianatra namana isany, tian'Andriamanitra ianao. Tian'Andriamanitra isika. Ary noho izany dia tokony hangataka amin'Andriamanitra mba hanovany fisainantsika hevitra izay mahasoa ihany koa ireo olona manodidina antsika. Zay ny baiko Jesosy. Mifankatiava araka ny fankatiavan'ny mpiralahy. Mitary lalana fifanomezam-boninahitra. Eto zany dia izao, ny olona anankiray izay tian'Andriamanitra sy ankasitrahan'Andriamanitra dia tokony hanana toe-tsaina ihany koa mba hitia sy hikarakara ny hafa. Andriamanitra ampahery antsika. Andriamanitra hitantana antsika. Ka tahaka ny antsoantson'ilay raim-pianakaviana dia zany koa no antsoantso izay tokony ataontsika. Vonjeo aho tompo ho afaka amin'ny tsy finoko. Indray isika mbola maneho an'izany tsy finoana izany. Kanefa androany dia tiako ny ilaza aminao fa afaka mangasitraka, afaka mamaly ny fangatahanao Jesosy androany. Tompony, ombantsika indray ka raha hiatrika ny tontolo andro dia izy no hitantana sy vimbina antsika tsirairay avy. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, tsapanay ny alehiben'ny famondramponao. Resy lahatra izahay ny amin'ny fitantananao. Kanefa dia manaiky izahay na izany aza mbola tsy ampy ny finoanay. Androany ary ampitomboy ny finoanay Andriamanitra. Ary aoka ho ankasitrahana eo anatrehanao amin'ny lalan'i Jesosy Kristy izahay ny amin'ny finoana izay mba tazonay aty anatinay. Apetraka am-pelatananao ary ny tontolo andronay androany. Apetraka am-pelatananao izay ataonay rehetra mba hanehoanay ny finoanay ary mba hitiavanay koa ny hafa tahaka ny hitiavanao anay. Mitahiny mpiaino rehetra ny vavaka tononona sy angatana amin'ara Jesosy. Amen.